izay efa nitona ny fampianarana amintsika rehetra omaly no amielaberatra zany no hevitro zany amintsika. Famonjenantsika dia amin'ny anaran'Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany sady namonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fanamasina ny anazava ary ampitoetra amintsika hatrany ny sitrapon'Andriamanitra voafaritra ao anatin'izany hevitra izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa voasoratra hoe raha velona koa ao izy Jehova iloalika rehetra miloalika amiko ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra koa handeha hankalaza sy hideran'Andriamanitra isika satria mendrika izany izy. Hofakitsika ny salamo 5:10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito tapany voalohany hofakina miaraka amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe avia aoka isika iriovo amin'ny Jehova aoka isika fifaliana amin'ny fanantenantsika aoka ny fifanajely amin'ny fiderasy aoka ny fifaliana ho azy amin'ny fitahana isika fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpazaka lehibe amin'ny Andriamanitra rehetra eo an-tanany ny fidirana lalàna tany ary azo nyterim-bovotra azy ary marimasa fa izy manao azy ary ny tany maina dia izy fonony tany avia ka aoka ionika sy ankolo isika aoka isika miloato anatreha Jehova manao antsika fa izy no andromantsika ary olona fiana sy mioka tandenatsika eo ampitsangana ihany manaovantsika ny hira fidiarana fira fanampiny fafito andiny voalohany sy faharoa.
fontenanao ianao famonjenanay no mielokay koa raisy tompony dera sy azy entinay mankalaza mampanjakanay raha tonga eto mikitepolo masonao nity zay ankehitriny dia noho ny fitahinao sy ny fiantsonao anay koa mino zahay fa manatrika anay ianao misotranao zahay noho izao alahady zao izay ahafahana manao fifalinay manana mpitangotra ianao no naniraka ny mpanomponao mba amin'ny ankolony isahana ny asa fitandremana sy famahanana nindrinao eto amin'ny fitematolozy tompo endeny koa ny ahalehibe ny fahasoavanao natokako eto ny fiangonana amin'ny alalan'ny asa vanim-pona tanterahana tampony ka ifalianay sy ravavony atreo azy zahay raha amin'izao fanimpona ataonay aminao izao aoka ny fanahinao masina izay ninenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen ny fiainanay azahoanay fa manompo an'Andriamanitra velona zahay ny fanahinao ary nao mpiasa mahery ato anatinay ka aikanay manompotra ny tenanay mifanatoka velona sy masina ary sitako Andriamanitra fa izany ny fampivavahana tokony ataonay andraikitra tao izahay raha hibanjona anao ka hitanay ny herinao sy ny vonina izao ary azanay manajanao Andriamanitra masina sy be voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy izany posy ny fanahy masina amen mipetraka fiangonana dia mangataka aminareo aho mba handeha miendrika amin'ny fiantsona izay miantsona anareo amin'ny fanendrikitena rehetra sy mifaly amin'ny mpanahy amin'ny fahariko ny fandefitra amin'ny fitiavana. Oka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay ianao dia Andriamanitra fitiavana ka ny fitiavanao
dia mianomanakariva ny fitiavana ianao. Manoloana izany fitiavana izany dia tsy tanteraka Israely ary menatra no mety efa vitanay fa efa resina izao izahay tompo ka nanao izay ratsy indrindra toy masotomo. Ianao no efa miantso anay ka nanavaka anay tamin'izao tontolo izao ary naniraka anay hanohy ny asa Jesosy ty zanakao ka ho fanasina sy fahazavana hoanina manodidina anay mba hanekeny anao ho tompo sy mpamonjy. Indrisy anefa toy ny mpily no tsy tanteraka ny fiantsonao noho ny fitiavan-tena anay sy ny toetra ratsy mahary mbola mangejanay koa aminao no angatahana fanondrapo ka hibebahanay izay rehetra ratsy rehetra amin'izay rehetra tsy vitanay na izay vitanay saingy tsy araka ny sitraponao. Andriamanitra fitiavana ianao sady Andriamanitra mahare anay koa raiso reny fitarainanay miaraka ny fiangonana na dia manfahantotrarao aza dia tsy miova ary mandrapafifofonareo dia zaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izany no nanao ka izaho ihany no mitondra eny izaho no mitondra sy anafaka voavelany elokareo no ny anarany masina miderany aleluia. Ira fa fitombo telopolo sy dimanjato mataotsika. Amen.
ary rehefa voadioany fontsika dia te izany amin'ny tenina amintsika izy. Hoy ny tompoko, izay mandreny tempo ka mino izay naterakahy manana ny fiainana mandrakizay ka tsy olon'olona. Mialoha nandrenesantsika ny ten'Andriamanitra dia ny sekoly ny ten'Andriamanitra no hanao irairay tarikatsika iombana amin'ny fiainana ny teny. Mangataka ny Eklesia amin'ny
et arriva à Mexico. En demande, les mieux trouvent terminant, les biesati voulons les blessés. Nie kimi kuzytu, a ci Tanzania, bolumien waniki temno, fenich. Anggotanya animation va peut-être nous contacter avec une dynamique réalisée au sens. Alors, pour rester, nous avons fait un analyse nationale de phase à la pour frontière nous fait une analyse Nous commençons par Ézéchiel, chapitre 3, versets 17 à 21. Au nom du Seigneur. Tu n'es qu'un homme, mais je fais de toi un guetteur pour le peuple d'Israël. Tu écouteras mes paroles et tu avertiras les Israélites de ma part. Quand je dirai à l'homme mauvais, tu vas mourir, avertis-le. Dis-lui de laisser sa conduite mauvaise pour qu'il vive. Si tu ne l'avertis pas, l'homme mauvais mourra à cause de ses fautes. Mais toi, je te demanderai des comptes pour sa mort. Voici ce qui peut arriver. Tu avertis l'homme mauvais. Pourtant, il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa mauvaise conduite. Alors, cet homme-là mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu sauveras ta vie. Voici ce qui peut aussi arriver. Quelqu'un de juste se détourne du bon chemin et se met à faire le mal. Alors, je le ferai tomber dans un piège et il mourra. Si tu ne le préviens pas du danger, il mourra à cause de ses mauvaises actions. Ses bonnes actions, autrefois, ne compteront pas, et je te demanderai des comptes pour sa mort. Au contraire, supposons ceci, tu avertis cet homme pour qu'il ne fasse pas le mal, et il ne le fait pas. Dans ce cas, il pourra vivre grâce à tes avertissements, et toi, tu sauveras ta vie. Amen. Nous allons lire ensemble la Bible de Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Au nom de Jésus, je t'ordonne solennellement devant Dieu, écrit Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Et par sa manifestation, son royaume prêcher la parole avec insistance, n'est pas favorable à une époque difficile, reprend en réprimant les arts avec toute patience, avec enseigné, car il y aurait une violence où ils ne supporteront pas l'enseignement salutaire, mais selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes afin de se faire accablement, car si les oreilles, ils ignoreront leur oreille de la vérité. Tandis qu'ils se tourneront vers les faibles, doivent entendre bon sens toutes choses qui mal. C'est l'heure d'un évangélisateur accompli pleinement dans le ministère. Amen. Oh,
fefatra amby telopolo hatramin'ny faraika amby efapolo. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambony tany aho, fa tonga hitondra fiadanana, fa tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra, fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny ray, ary ny zanaka vavy amin'ny reny, ary ny vinanto vavy amin'ny lafo vavy. Ary miankona ny olona ihany ny fahavarana, izay tiaraina reny mihoatra ny fitiavany dia tsy miendrika ho aho, ary izay tia ny zanan'lahy na ny zanan'vavy mihoatra ny fitiavany dia tsy miendrika ho aho, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy miendrika ho aho, izay mamonjy ny ainy ho amery ahy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia ahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naneraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia handray valim-pitiany mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia handray valim-pitiany olona marina. Fotoana lehibe zany satria amin'ny tompo ko arasika indrindra dia manasa anareo miaraka iombonavaka. Tompo, tsy misy afa-tsy ianao no mahay miteny amin'ny alalan'ny olona anankiray izay tsy mendrika mpanota voafetra, kanefa teny izay mambaranao dia mipaka ny tsirairay, mety hanova ny tsirairay raha horaisiny zany, ary hitondra fiainana ho an'ny tsirairay, fiainana lehibe, satria mitenao tokoa dia haina ho an'izay mahazo azy fa melo melomana ny nofondrehetra. Araka ny hira izay tetesina io dia mitenena tokony ao araka ny fombanao. Amin'ny anarana i Jesu Kristy. Amen. Petratsika. Amin'ny anarana fiangonana FPMA ex Marseille no hiara-bana anareo tafy FPMA Toulouse amin'izao alahady fanatonareo mitondranam-bavaka ny tandrona
izay notenen'Andriamanitra hiay ianareo, hiay ny zanany. Ary amin'ny anaran'ny fianakaviana pasteur Andriamiana izay koa satria piray zioka ao amin'ny tompo izay amin'ny mampitandrina anay fiombon'asa, fiombona fanompoana no isaorana ianareo amin'izao nanokananareo fotoana hitrotrona azy ambavaka izao. Zava-lehibe zany satria masina goavana lehibe zany asan'Andriamanitra zany ary tsy efa nirety mila ny fiangonana, mila ny fanohanana ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra mahatonga ny fampisoa zany fanjakan'Andriamanitra izany. Soratoko raha izay no ela dia miopana moa hevitra isika hoe fa ianao kosa maolona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy miasan'ny evangelista tanterao ny fanofinao. Misy sary kely asa azo projetena raha hitanao asa hoe raha mahazoazonareo an-tsaina hoe ino io zavatra. Ho an'ireo izay nandalo tany a Rome any Italia ka nitsidika le atao hoe prison de Paul de Pierre asina mba mitsangatsangana mba mandarona ihany dia mahita an'io zavatra otrondinalo azarena amin'ny tany ohatr'izao. Kanjo rehefa alefasany tao foy no migadra ary tao izy no nanoratra izao epistily izay vakina amintsika izao. Ary taoriana kely nanorata izao epistily izao tokony eo amin'ny taona 7 teo dia mitapahandro izy noho n'inona noho ny filazantsara, noho ny filazantsara izay enorintsika zao le filazantsara ny Jesu Kristy lay maty nitsangana tamin'ny maty ary tsy vitan'izany fa ilay mitsoraka vanan'Andriamanitra amin'ny fonanantsika ny fifonanatsika tenono olay verina avayantsika mba ihany tany. Zay no antony nanolorany tena jely zay nantsika io dia mangoro nafiteny tena hoe mamoritsina misy mpanompona Andriamanitra Kristo kary fanenjoy any ambany so nefa atao fisangatsanganana zay fa mba tsaratsarana sarotona satria lasa lieu touristique le izy ohatr'izany fa na izany lasa misainao misy mpanompin'Andriamanitra noho ny fitiavan'Andriamanitra noho ny fidraisana ny filazantsara dia izao manoratra izy ho an'ny mpitandrina tany Efesosy alady mitandrina ohatra dia izay famesana Timoty amin'ny epistily zay vakina tamintsika teo no mpitandrina napetraka ho tenen'Andriamanitra mitandrina ny fiangonana tany Jesosy ary mbola tanora zany hoe mbola tanora izy mitondra izany fiangonana izany. Fa ipôly apôstôly ao anatin'izany fikatrana izany ary dia manoratra izao epistily izao entiny ampaherezana ny Timoty, entiny ametrahany afatra ny miahatonga azy hitsoratra amin'ny farany amin'izany fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra zany zay tsy mora tondra fiangonan'Andriamanitra zany tsy mora zany nefa nanolorany ny fiainan'Andriamanitra. Raha vakitsika ny andiny voalohany amin'ny Timoty faharotoko fahaefatra io dia toy izao no vakany amin'ny anarany teo. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananaraka no mafy ny Timoty mitoriny teny mazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lavitra mamporitsy mananara mafy amin'ny faharoa sy ny fampianarana rehetra fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy dilema fa angidy ny sofina izy dia atao mpampianatra ho azy ary ny volana
amin'izay mahatia volana ny fony ary ampiara ny sofiny amin'ny teny marina izy ka ividy ho amin'ny anganogano fa ianao mamonona tena kosa amin'ny zavatra rehetra miareta faorina ataovy miasa ny evanjelista tanterony fanto zany miteny olona migaty ary tsy fantany efa azo miatsana hoe mifaty izy a ary fahafatesana ny olazana teo izy notapato noho ny filazantsara mampahery atsika mitoriny teny mitoriny filazantsara amin'ny teny fototra dia hoe Ieriso hitanareo ho any testamenta taloha na aty amin'ny tanàna rehetra misy ny tanàna ny manda reny misy ny manda dia eo ambony eo ny mpitily antsoina hoe héros amin'ny teny frantsay dia miasa ny mpitily io a rehefa tonga ny fahavalo izy mijery ny gony dia manaiky ny tandrena aza natory fa ho avy ny fahavalo raha tsy manao izay izy a dia tonga ny fahavalo repaka zay na hoe mitoriny teny miteny manaiky ny olona mitana ny olona hiaona sy hitodika amin'Andriamanitra satria ny fahavalo dia isan'andro tsy misy fialan-tsasana mandovona manoloana ny vahoakan'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra na amin'ny fotoana na amin'ny fotoana dia manao izany ny mpitily ary asany tanjo zany mpitily ny tanjo napetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray hitaona ny olona mampitandrina ny olona tandrefa ny fahavalo dia tahaky ny liona masika mitady zay asany tanjo zany ary tsy mora zany satria tsy hoe androany na rapitso na hoe isaky ny alarobina ny alakamisy fa amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zay le hoe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria hoe misy fotoana ve zany sa tsisy fotoana anaovana ny asan'Andriamanitra zany hoe rehefa miresaka hoe mpitandrina matianina eo amin'ny fiangonana isika lehibe dia alaim-panao hoe hiady amina karazana ora hoe 37 heures ve misy aloha dia alaim-panao dia rehefa lahady aminy mitandrina fa manao miasa nefa midika hoe amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia izao amin'izay rehetra ilaina azy ny atao hoe ilainy tao zany amin'ny maha-pasteur tsy aseny zany hoe 32 heures 37 heures 42 heures arakarak'izay firenena misy azy fa amin'ny fotoana zay ilaina azy na amin'ny filina izy ary mivavaka ho an'ny olona Andriamanitra ary magnodina asa lehibe zany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ary manarak'izany no teny hoe mandresy lahatra mandresy lahatra ny olona apologétique et l'antithéose ny teny frantsay amin'ny vanim-potoana zay iainantsika amin'izao mandresy lahatra olona zany samy io lefa manana ny fijery efa manana ny zavatra fianarana ny fahalalana ny ratona mitandro raha tsoina ilaza ny fahamalina zay mazana mifanipaka ny fijery nefa tsy mandresy lahatra tsy mora io zany sarotra io zany fa sofa eo any ary zay olona mahatonga atsika mitondra lahatra fa andresy lahatra mba hahatonga ny olona handray ny filazantsara tahaky ny nataony Paoly amin'ny Timoty mitoriny teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandresy lahatra ary manarak'izay dia tsotsatany hoe mandresy lahatra ihany fa mamporisy parakale na paralytique satria amin'vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka no reraky ny fiaina azakazaky ny fiaina reraky ny manenjika
fotoana dia mitandrona ny fiangonana ny natsoan'Andriamanitra mampahity. Tatoata dia miteny amin'izao hoe ny vanim-taona hialantsika fiarahamonina misy antsika dia manana olana atao amin'ny teny frantsay perte de sens. Sens S-E-N-S. Sens au sens signification. Zany hoe tsy fantatry ny olona tsy ny dika ny zavatra ataony. Manao zavatra izy satria izay ny amin'ny télévision. Manao zavatra izy na miakanjo izy satria izay no hita amin'ireny star sy ireny malaza ny fiarahamonina. Mividy izy satria ino ny zavatra mivoaka voainga ny ino hoe misy iPhone mitsetsika firy izao 910. Dia vidina satria izay no teny problème de sens. Tsy fantatry ny hoe famanina tsisy malatsy mihitsy raha ilainao izy fa satria hoe izay no malaza dia zay ny olana voalohany problème de sens au sens signification. Ny faharoa dia problème de sens au sens direction. Tsy fantatra intsony hoe hoaizy ary raha maty sy manaraka mivaky teny teo nareo dia izany mihitsy hoe hoavy ihany izay tsy azaka ny olona fampianarana tsy misy fireny fa angidy itsofina izy satria zay zavatra mahafaly fomba atao, zay zavatra metimety amin'ny fijeriny sy ny fitsapany zay no andrasana amin'Andriamanitra, zay no andrasana amin'ny fiangonana, zay no andrasana amin'ny tsofoteny. Any ka mangidy itsofina izy ary ampianatra na amolo mpampianatra araky ny zay maty amvolana ny saina araky ny volany ary ampianatra sofina amin'ny teny marina izy ka ifiry amin'ny anakary. Zany hoe direction tsy afaka hoaizy aviaiza avaiza olona miforon'Andriamanitra ary olona miandro ny firenena Kristy firenen'Olanda zay tsy afaka ho avo raha tapitra amin'ny fifonainao eo amin'ny tompo marina tokoa hoe ianao. Fatelo dia hoe sens au sens touché sensation. Tsy mifanerasera intsony dia any hoe zay no na ny amin'ny seranam-piaramonina misy olona anarivo eo miaona fampiasa koa maro zay raha mandalo amin'ny capitole misy olona maro be mifanena ohatr'izao fa tsy misy mifampiarahana tsisy mifampijely any anaty fiaran-dalana train da misy olona akaikiny eo mahalana zany hoe mba hiresaka zany. Efa raha mijery vitsitsika vitsika rehefa mifanena resaka kely manao anainona amba tsy dia amin'ny vanim-potoana erantsika zao be dia be ny olona fa tsy misy intsony hoe sens touché miresaka. Zany ny vanim-potoana erantsika ao fo be dia be ny capitole maro tsy tadao dia faly sens au sens essentiel. Fantatry ny olona miaccessoire rehetrarehetra ny essentiel ary ny essentiel ataony accessoire. Zay no nanarahana Andriamanitra ty itery anambara mamporosify mananara mafy zay ty mananara mafy reprimandeta mananatra ny marina mbatsiaroty zay ko laza ny Ezekela zay fitiny vomerany fianam-piangonana Ezekela toko fahatelo ny fahafito ambin'ny folo. Ry zanak'olona efa natao pitiny ianao ho an'ny taranak'Israely ka hoenonao ny teny avy amin'ny vavako Andriamanitra ary avy amiko no ananaranao azy tsy lehe tsy izy ny te ananatra sitrapony aza manao tsolay satsy anao an'izany fa tenin'Andriamanitra no teneny ary tenin'Andriamanitra iny mananatra ary ray mahatary mandray azy. Raha hoy aho amin'ny ratsy fanarany to ho faty tokoa ianao nefa tsy mananatra azy ianao satria ianao tsy
na miteny ananatra ny ratsy sama dia alamy amin'ny lalany ratsy amin'jenany ainy dia ho faty amin'ny hely ihany ilay ratsy fanahy nefa hoadiniko aminao posana ny rano lasapitily zany irana ihany teny olona hoe le sens au sens direction hoe tsy zio ne lalana tsy izao ne nitsika dinalina vanim-potoana iainantsika am'izao asa miditra amin'ny fiaina tsara misy fiangonana ny pasteur asa miditra amin'ny mpankany fiainako zany nefa tsy saina nan'Andriamanitra fa tsy miteny an'izay izy dia mifaty ny fa tsy fitalery maty ny famadin'Andriamanitra ny olona misy lalana eritreretiny olona ho manintsy kanjo lalana tonga azy fahavelezana tantsara amin'ny fiangonana antsara ny mpitandrina amampitily azy no mananatra mafy ila mandray ty lalana ty retement décédé en avertissant en le lieu recommencer zany hoe mananatra mafy manarak'izay dia eo ambany hoe fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ka tsy manota izy dia ho velona tokoa izy satria mino mianatra ary voavonjana koa miainao io zany manolo lalana tsy ny lalana dia asina miarana iny ity hoe mananatra ny marina mba tsy hanota tena hoe miteny aminy mananatra tsy mety sarotra kotenizany amin'nenanena ambanitoana iainantsika sa koa matana mahafianona maty sarotra ifizay noasana Andriamanitra ary zay no anoanatsika ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay asa sarotra zay asa n'Andriamanitra asa ny fiangonana ary zay misorako manokana ny tantonolozy ny amin'ny antanana fotoana lehibe mitondrana marika ny mpanompon'Andriamanitra amin'izany asa sarotra satria tonga mivanim-potoana zay misarotsika nefa soa ihany fa eo ny fiangonana soa ihany fa eo Andriamanitra soa ihany fa mbola misy olona mijoro manono tena zay ny tenin'Andriamanitra mamonona tena araka ny teny zay mivakilana amintsika teo voahevitra mifansinina manao hoe antiny fatiny amin'ny faefatra timoty faharoa fa mamonona tena amin'ny miarety faorina ataovy miasa ny evangeliste taterao fantoko zany ataovy tanteraka ny zavatra atao rehefa manao zavatra dia ataovy tsara viser l'excellence aza manao foana aza manao toto amin'ny asa fantokona fa manaova amin'ny folo rehetra ny saino rehetra ny herinao rehetra ary ny fanahina rehetra mamporosiny fa ny tonga iainatsisa tsy fatatry milatsony tsy fatatry milatsony hoaika zay forona ny fiarahamonina zay no ahana hanyfa pepetrena tsy malalatsony inona ny entretien quelle essence anka idedena sina hoe burn out miasa azy satria miasa kazana bedibe ny natratra bebisa bedibe ny olona no mampotena bedibe ny olona mangataka hoe aleko maty etsika teny euthanasie raha tsy misy ty raha tsy misy fiangonana ilay tsy justanasa ilay natsion'Andriamanitra hoe araka ny teny Jesosy ho azy tsy hitondra fiadana fa sabatra io dia mampatahotra nandraisana azy matotoko fahafolo ty hoe Jesosy milaza fa fiadanako no meko anareo ny fiadanako no avelako anareo fa ahoana izy mitety tsy hitondra fiadanana fa sabatra ina nandraisana zany fanorana tsy mifanoratra tena anome fiadanana fa melohany nanomezany fiadanana dia zao mila mijoro ianao satria ny sabatra dia zao magaga amin'ny
tsy mandalo rainy sy ny reny ray sy ny reny zany mila mamety zay ty any ohatra aloha zany tsy mesaky izy raha lana raha vavy etinitenenana le relation verticale le misy aina inona metrahany olona mena zany priorité ny fiainana sa rehefa metrahana an'andriamanitra maro pamety ka raha mbola tsy andriamanitra natao ivy ny fiainana na eo lara-pamena dia zao tsy mendrika jesosy ka mila mitsy ola zany mijo se positionné zay le sabatra zay tena hoe tapahinao mitsy zay mety mamaty zany hoe tsy dada sineny baiky ny fiainanao tsara me izy manao zany dada sineny hoe mafikanesa le mpiambonana raha mbola kely fa tsy maintsy ho avy ny fotoana zay tsy maintsy hijoronao enao mitsy eo natenaneo le tsara vena sy ny maty zay hoe mila mijoro ianao tapahana izy ary rehefa mijoro ianao izy amin'izay fotoan'izay mitirany ny fiatanana eo amin'ny fiainanao fa raha mbola misy zavatra mamatitra ninina endrika indrindrandrindra zanaka raha emanirena fahefana minindry dia tsy anana fialanam-pozana zay mahasavaka ololena azy manapaka an'izay tsy hanapaka ny fihavanana mihitsy satria jesosy efa mijery ny asa apôstôly voalohany marilereny dia teneny fanonona tomoza senao sy raha vehivavy teny izy manatrika miaraka amin'ny mpianatra io satria misy fotoana tsy maintsy ijoroana misy fotoana tsy maintsy ilazana ny fahamaninan'andriamanitra amin'izao alady ny tanina eto amin'ny fitematology zao dia mampahery voalohany indrindra ny mpitandina mianakavy indreny amby le misy mianakavy miankona miasa mavesatra makatsika nefa koa asa tsara zay indray adinitsika asa tsara ny asa n'andriamanitra satria asa n'andriamanitra an'andriamanitra hoe vita n'andriamanitra hoe raha namorona zao toy zao andriamanitra dia ahoana nataony misy mazava dia ahoana misy mazava tsy teotsika tsisy raika amintsika teo hoe za mba hitonany fahazavana za hitonany misy dia misy famifamokona vaovao izy mingahatsika inao tia mijoro mamaky ankalanana tiaka zay mahasatsara vitan'andriamanitra safidikanao pasteur zaza natenanana amin'ny programme ampiananao azy anao be dehibe safidikanao fianakavity safidikanao vady ho vady matana satria zany vady tanana zany tsy molo tenetsika hoe ahoana ny toerana le hipetrahana tsy mora ary tsika olombelona le raiky izao tsy eto aminareo zany zay nisy zao tsy miseho aty fa am'fiangonana zany isazany zao mahita ho tenena misy ohatra tantara kely rakiray zay amaranako azy misy tany mpitondra ambony tany amin'ny tany perse persane manana sembana zany handikapo dia tsy tinya ho vesaran'ny fijerin'ny olona vavan'ny olona satsika malagasy tsy mitany ny faty avamaotsy hoe vavan'ny olona manahita fitsiratsina mety zany hoe tao atsika tsika mianaka ivoaka ho any tsena manana apondra izy amina dia mety izy mianaka le apondra ho any tsena dia le zanan'la notaingina ny apondra fa le ranga manaraka azy eo an'iny lasa ino ny tenetsena dia ty mba tsy malala fony zany tovolaza izy tovolahy mitangina apondra nefa dia rainy avelany mandeha-tondry osy tamin'le zany tikanao zay zao nataotsika izay niteneniny rehefa feonay dia miapitsininy nandeha izy miaraka tamin'ny apondra fa le rangana iny nitaingina fa ny zanany nandeha tongotry dia hoe mba tena olona mba tsy matahotra n'andriamanitra ko zany
lehilahy lehibe dia sasakely dia sy mandeha tompo zao izy mitaingina andeha izy tamin'izany tsy tonga tatentsy laza tsara zay tonga tenenina raha ohatra ka jery zany le apostôly Paoly reny fa nagotra ny fiaina dia misy tamin'izany anao fa mansy ianao no taingina teny rano zany taingina teny olotro mandao ifakanera mihitsy dia zao ataontsika sy moa hiaraka hitaingina an'le afozy asy izy miara-tenina le amponga izy no le mbahatsy retiko dia tena psychologique mihitsy natsika zany fa apondry dia izy miaraka miara-taingina dao mba vidy ame mba mama ditanao manaka ohatry zany tenenina foana dia farany be anao re hoentina nay le apondra miaro faefatra fa tsisy mitaingintsika miaraka fa mandeha fotsiny dia fa refe adala fa natao nagelina teny apondra f dia farany be dinao ohatry zany dia farany atao izy lasa izy mianaka mbatainy le apondra mampileny izy tsy miampilany natao hitondra fa tsy natao batainy sa tsy miteny zany a no misy amin'ny fiangonana eto aminareo tsy zany mihitsy ary zay lasa iko no laza azy fa zatra mety miseho zany na hotokatrano na izy kaiza mahita foany sika hotenina fa mitaona araky hotenin'andriamanitra hoe maholona maholona ataovy miasa ny evangeliste tika zany ny evangeliste zany olona mitely vaovao mahafaly raha samy andany andany ambovo andany fotoana andany volo andany fahaiza andany rondo dia tahaka ny apôstôly tahaka ny filoty ny ampampisolana mila zany saototozo mila zany mila zany fiarahona mila zany firenetsika ary isaorana n'andriamanitra fa manana ny taminy mianakavy zay manolotena fanjany isaorana n'andriamanitra maro maro mpiamina ohatran'izao resy lavitra zany filazantsara zany mandeha fiangonana sasany minana fa tsisy olona intsony dia za falina fahavolomeny fahavolomeny fitsanganana mata ho aminareo any ny fiadanany toy amen.
misaotra ny tompo isika amin'ny afana anatin'ny renympanodianhoana izay mampianatra atsika momba ny antso amin'ny asa fampony ary indrindra ny fahasarotan'ny fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra. Ny tompo izay mandeha mitendry ka mino izay naneraka ainy manao ny fiainana mandrakizay ka tsy hoe mijoro vavolombelo zany isika ka ho sy fitsanga miaraka rehetra sy hanambara ny finonatsika amin'ny fiangonana masina mandeha. Nino Andriamanitra Jesù, la santana, la vita sua, dia mbola fampiarakatsika indray havana amin'izao alahady ny mpitandrina izao amin'ny anaran'ny mpitandrina sy komitiny FPM Toulouse fa miarava manokana ny vahiny izay mandalo eto amin'ny tafo. Toy izao indray ny vaovao sy ny raharaha antsony tombo antsika eto amin'ny tafo Toulouse. Vaovao avy amin'ny nasionaly. Fisoratana anarana ho amin'ny tsaikame nasionaly ny sekoly alahady sekoly ten'Andriamanitra. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Efa nisokatra ny fisoratana anarana ho an'ny tsaikame sekoly alahady izay ho tanterahina ny 4 ka hatramin'ny 20 aprily 2025 ao amin'ny Institut Saint-Christophe any Masseul. Ny saran'asy dia 80 € any mpizaky tonga ny zoma, 50 € any tonga ny asabotsy, 15 € isaky ny sakafo ary ny zaza latsaky ny fotoana mirehefa indrina lehibe dia tsy manohy saran'asy. Araky ny efa voalaza koa ny farana andefasana ny fifaninanana logo sy ny rafaneva dia amin'ny 1 Desambra ho avy izao. Afaka manantona ny foloa na ny birao ny sekoly ny tenin'Andriamanitra eto an-toerantsika mikasika ny fisoratana anarana sy ny andinidiny rehetra mahakasika ireo vaovao ireo. Fiantsona ho amin'ny fiofanana na ny sofotr'asa-fiangonana mitohy isaky ny alarobia amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 ny fiofanana SAP KNPL misokatra ho an'ny fiangonana manontolo amin'ny alalan'ny Francole. Ny andinidiny dia hitantsika ao amin'ny site ny fpama.church rubrique SAP KNPL. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo. Filazana manjo misy roa izy reto. Na dia levina aza ny nofo sy ny foko dia mbola vatona amin'ny foko sy anjaraka mandrakizan'Andriamanitra. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrinisanay anareo faniava malalanay ravelo sans solohanitra arivo André Narson dia nodimandry tamin'ny asabotsy 1 Desambra lasa teo tany Antsirabe rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany. Hoy ny iray tamboaminy Lazafy Manalalangan sy ravelo sans Viviane ary ny fianakaviana manto. Filazana fa efa niady tsara aho na tanteraka ny fihazakazahako aho mitariko ny finoana. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsangana ny tenany maty no ampandrinisan'ny Lazafy Nilo André Somaharavo sy André Masongo Daniel ny fiangonana fa ny iray tamboaminy Rabe Manantso Jacquelin dia nodimandry tany Madagasikara tamin'ny alahady 20 Novambra lasa teo. Rakopisaorana
misaola an'izay Jehovah ny fanahy ary izay rehetra atao anatiko misaola ny lalany masina. Misaola an'i Jehovah ny fanahy ary aza misady aminao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny alikinao rehetra, izay manavitra ny anao sy fananao, izay manaraka famindrampo sy fiantrana anao. Olona ilay nandritra songo amin'ny fiangonana ary mangataka ny ila filana fanahy faharinao. Vauvao avy amin'ny sampana tanora kristiana. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Bonjour à toutes et à tous. La STK est heureuse de vous annoncer le retour du vendredi des jeunes ce vendredi 7 décembre à 19h30 au Vieux-Temple, avec pour titre Lumière du monde. Nous vous invitons à venir nombreux, peu importe votre section, afin de passer un moment d'édification, de louange et de prière pour bien terminer l'année. Soyez bénis. Vavao vamisangana ampandrenesany sika kapisy asa soampaelezana anasana ny fiangonana amin'ny alahady 6 décembre izao ao aorian'ny fanovavana. Ny fiadanany tompo ho antsika tsirairay avy. Vavao vamisangana tiky. Izahay eto amin'ny sangana tiky dia fa mampahafantatra antsika fa hanomana bouche de Noël indray amin'ny krismasy ho avy ity. Araka izany dia 10 € ny vidiny iray ary misy roa karazana izany vanille sy chocolat. Manomboka androany alahady 2 décembre ny fandraisana komandy hatramin'ny alahady 9 décembre farafahatarana. Ny 7 sy ny 5 décembre kosa ny fangalana eny bouche de Noël ireny. Iangaviana resika izay maniry izany mba hanatona ny solotena sampana eo am-piravana. Izany no atao dia fanohanana trano ny asa sy ny fiangonana. Vaovao avy amin'ny antoko-pihira feno mazava. Que la paix soit sur la terre. Selon le verset dans Michée 5, 3 et 4. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. La venue du Christ est pour bientôt. Préparons-nous à l'accueillir, à le recevoir dans nos cœurs, dans nos foyers respectifs, et répandre son amour et sa paix tout autour de nous. La chorale Fulmazan est heureuse de partager avec vous son concert de Noël pour fêter la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui aura lieu le 22 décembre 2018 à 20h au Vieux-Temple. Venez nombreux. Attention, les places seront limitées. Soyez bénis. Vavao mikasika ny etude biblique izay mitohy amin'ny talata 7 décembre izao ary mitondra ny lohateny hoe la royauté et les royaumes en Israël amin'ny fito lasoalefany ao amin'ny Vieux-Temple. Vavao avy amin'ny komity Jobily fahelony taona. Koa amin'izany raha malalaka dia manolena tsara zareo ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatra rehefa tsy fona tsy akory ny fikilizana ny oaina ao amin'ny tompo. Ny KJ60 dia faly mampatsiahy antsika fa efa misokatra ny fisoratana lalana any amin'ny voalohany 10 ny KJ60. Izany dia azonareo atao mivantana eo am-piravana afaka manantona ny bolao ihany na any amin'ny andraikitra ny sampana fito na any amin'ny diako ny vala. Ko ampifaliana sy ampitiavana no anasanay anareo anatevin-dalana anay amin'ny fanatodisana ny asa napetraka ny tompo tamintsika. Faly koa izay manasa ny fiangonana manontolo amin'ny fitombavaka hitondrana ny asa rehetra amin'ny taona Jobily izay ho tahirin'ny pasteur Elisy Andrinandra ny asa izao 20 décembre amin'ny 10 maraina ao amin'ny Vieux-Temple. Tozao mitatitra ny vola. Mitanjona tamin'ny lakitra nanomboka tamin'ny volana janoary hatramin'ny volana novambra teo dia 36 116,67 €. Ny vita dia 34 153,81 €. Mitanjona tamin'ny atidy tolak'izany aloha dia 22 000 €. Ny tratra dia 20 195 €. Tozao indray idiarintsika manaraka ny fanompoavana amin'ny alahady 9 décembre dia manomboka amin'ny folo sasany avokoa ary ao amin'ny Vieux-Temple daholo. Ny fankalazany sekoly ny ten'Andriamanitra sy ny firaisan'ny sampana ny Noely dia atao ny alatsinainy 4 décembre amin'ny 9 ao amin'ny Vieux-Temple. Ary ny fanompoavana lehibe
fankalazana krismasy ny talata 5 desambra dia mitelo ora tolakandro ao amin'ny Église du Christ Roi. Ny tompon'andratra ny fanadiovana ny fiangonana io dia ny sambana lehilahy kristiana sy vehivavy kristiana ary dia fa mampiomana ny sampana kely sy ny sampana fivoazana amin'ny alahady herinany. Sotratsika nahantratra mifarany ho an'Andriamanitra lehilahy ny voninahitra. Lafaly miaratsika rehetra miarana tompo araka ny fanatsika dia miaraba amin'ny izay tonga mandalo na mamangy na votonga hitoetra izy tolozy isika nefa androany amin'ny mahafotoana manokana azy dia mandray vahiny manokana kosika miavaka koa isika dia mitandona vanora miaralasana efa mianaka izay izy moa mitondra ny vatsim-panao antsika androany mangataka anareo efa mianaka amin'ny tsangana vaty dia faly izay miarabanareo mandray anareo eto amin'ity fiangonana FP Matolozy ity zava-dehibe eo amin'ilay zao famadinareo zao ary sarobidy ho an'ny fiangonana mivatsy izay nampitondran'ny tompo ho an'ny tsiraray avy androany ka dia makasitraka izany tokoa izay ary koa miaraba mialalanareo ny tafo FPMA ex Marseille engany ny fampiraisana fanahy tompo mandrakariva eo amin'ny tafo tota ary indrindraindrindra ny fiara-miasa eo amin'ny mpitanana dia mbola iroko fitombo araka izany koa dia misaotra ary dia tompo reo mitantana amin'nareo miferina misaotra. Ankoatr'izany koa dia mandray ny filohan'ny fahatany tsy mandefa isika na mifanjanona dia Andriamatoa Tahina Ramilation mangataka anao mbaitsanga. Tena fifaliana lehibe ary voninahitra lehibe ho anay ny anotronanao izao anatiny mitandrina izao eto amin'ny FPMA Matolozy. Ianao moa izany no mitarika ny fahatany izany isen'ny FPMA Matolozy raha teo dia zava-dehibe ho anay zany sady manafana ny fo zany mampisandratra ny fanahy zany fa mamatika bebe koa hatrany ny fiangonana misy eo amin'ny fahatany azahoany mitory ny voninahitran'Andriamanitra dia mampitondra koa ny fiarabana satria ianao moa avy eo amin'ny FPMA Bordeaux mampitondra ny fiarabana amin'ny FPMA Bordeaux ary dia ny fiarahakelitsoa rehetra ho anareo mianakavy ho an'ny fiangonana izay nivinao ary ho an'ny fahatany izay taninao tain'Andriamanitra. Farany dia misy amintsika izay mandalo eto zany ary nyvalazako teo amin'Andohany fa no ny fiangonana ny miarabanareo rahasoanareo ary mba tiana ahafantatra anareo amin'ny endrika amin'ny tavy zany ka dia mangataka antsika izay zao vao tonga eto mba hitsangana arambaina sy mitsofondrano amin'ny anarany tompo. Dia faly zay miarabanareo mandray anareo eto amin'ity tafo FPMA Matolozy ity raha mitodika makany aminareo zay tsy mibikabika koa sanatria fa teteny aminareo tonga soa teteny aminareo alala ka dia miarabanareo zay ary manao ny fifalianay amin'ny fandraisana anareo sy ny fankafiazanay ny fanatrianareo teto satria tavandralamo mandranona ny tavandralamo ka ny fiarahanareo tamin'ny teto dia nampahery betaka toa matikeny zany anareo dia rahasoanareo fiangonana ka Andriamanitra ny fahasoavana mbola omba sy tantana anareo atanteraka somiantony natongavanareo eto ary raha mitoetra moa dia ahita fifaliana ary ambolany koa dia arahany fiadanana mandrakariva dia tsaroka fa naoviny anareo mitoetra eto na mandalo eto misy toeranao anareo eto amin'ny FPMA Matolozy dia misaotra indrindra mbola manantitra ny fiarabana sy ny fisaorana afaka mipetraka. Farany rehefa alahady voalohany amin'ny volana tahaka izao dia fanaontsika miarahaba manokana sy mitondram-bavaka ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingery taona nahaterahany
misy mirahavavy izy reto dia raha matoisany siono Miriam gatany isangan'izy rahoa ary raha matora botitina Laurence. Dia faly izay zandrinareo zanakareo ny fiangonana miarahanareo na tratra izany tsy ngerin-taona na terahana zany ary miombona aminareo sy ny fianakaviana midera sy misaotra n'Andriamanitra noho ny fitahiry noho ny fiarovana ary indrindra tia metraka anareo koa eo amin'ny fampelantanany ivimbina ny fiainanareo ka tsy andro maro ihany fa zany ny fandehan'ny ho andro maro fa ho andro maro fety fiadana fety fifahiny ary andro maro izay anakofa mitompo ny fitahiny manana ambianty ho anareo zany. Misy ten'Andriamanitra izay ampaherezana anareo izay atao efapolo rehefa mipetaka an'izao ny taona mandroso ny taona zao foana nyzaitsika efa antitra efa reraka dia noho ny teny tompo aminareo tsy fantakareo va tsy efa renareo va fa Andriamanitra manak'izay zao zay namorona ny farany tany tsy mba mety reraka ny sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalana mampatanjaka ny reraka izy ary zay kelyely dia omeny herim-biao fa na dia tanora fanahy azy dia ho reraka sy misasa ary na mizatovo azy dia mety tafotona mafa fa zay miany amin'izao kosa dia manosiko elatra mikarana natany olona hely iazakazaka izy nefa tsy ho sasaka andeha izy nefa tsy ho reraka zany Andriamanitra tsy mety reraka tsy mety sasaka zany mampinga antsika zany mampinga anareo ary manaiky tantana anareo izy niandrasana antsika dia niandrarana azy niandrasana azy ary indrindra nanorona ny tany mba ho tantany isanandro dia ho izy hoe iazakazaka izy nefa tsy reraka tsy ho sasaka andeha izy nefa tsy ho reraka dia ho isika hoe zany hoe dia posibla tena posibla amin'ilay Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany zany ny fahatokina azy ny fihekinanamina zany no antoka mahatanteraka an'io ka raha amin'ny fijeriny olombelo misy any posibla zany fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao ivavasika misaotranao zay ray noho ny asany mahagaga ary tanteraka tsy nahary anay fotsiny ianao fa namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary dia mbola mandray amin'ny tanana ny fiainana isanandro mitondra ny olonao sy mitantana azy ary mahatanteraka ny fiazaka zany manam-pahatonga ny fetra izay ianao ihany no mamaritra azy misaotranao reto mamonao reto izay nampianao indray ny andro sy ny taona iainy no ny fahasoavanao zava-dehibe zany ary miara-mifaly amin'izy ireo ny fiangonana miara-misaotranao sy manasitrakanao amin'izy ireo ny fiangonana ary miara-miderana ny asany mahagaga nandritsy taona maro ny tantananao azy zany ankehitriny izay dia teo hitondra azy ireo aminao mba ho tanterahanao amin'ny marina tokoa zany teny fikasana f'Andriamanitra marina dia arovy amin'ny ratsy rehetra arovy amin'izay manino arovy amin'izay mampisaraka aminao ary aoka tsy misy na iza na inona napaka amin'ny fiainany afa-tsy anao ilay Andriamanitra efa niantso azy sy namonjy azy tao amin'ny Jesosy Kristy ary efa nanomboka ho azy saratsara eto ka hatraminy manak'izay nao dia ny tombonandro rehetra nomenao azy ireo dia aoka mpitombo manakariva ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadana mba hitombony ny fisaorana sy ny fifankasitrahana ary ny fanomezam-boninahitra ka isanandro isanilatra ny masony dia aoka izy ahatsiaro sy ampy azy ny fahasoavanao dera manao Andriamanitra ray zany ka fanomasiny hatramin'ny tanonako manakizay dia isaorana io no ny alibe ny fahasoavana. Amen. Dia miraso indrindra tompo ary dia fanatitra amin'ny zanaka amanjafy ny vavy sy ny zanaka amanjafy dia tain'Andriamanitra azo mipetraka.
hita maso ny fampirotenantsika amin'Andriamanitra izany fanampy izany. Rakitra atoky ety anoloana toy ny fanotsika amin'ny andro lehibe ny fatao misy kitapo telo ety anoloana. Ny voalohany dia anatintsika ny nakitra voalohany, anfitsahantsika ny nakitra voalohany, ny faharoa anfitsahantsika ny nakitra faharoa ary ny fahatelo sy ny parasy kosa no ametahantsika ny valopy izay efa nomanitsika amin'izao amin'ny ranon'izao. Ny hira faraika ny fapolo sy efajato sy ny fahelana ny fapolo sy efajato no ataontsika amin'izany.
Izao dia ikoso amin'ny fotoana manokana alahan'ny tany misy mangataka ny mametaka zany mba tian'olona filohan-tava. Dia mbola fanomeratantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana mangataka ny komity rehetra miaraka amin'ny olona mangataka koa mpandimbola am-perinasa mangataka ny filohan'ny faritany tena révélation koa azafady. Afara dia mangataka ny mpitantona mivady izy andrimana mivady zany itsoro fondona ho anamafana. Eny pasteur, ny tenin'Andriamanitra indraminay anamafisany tsy hanoananay ny asanao eto amin'ity fiangonana ity dia teny notsongaina tao amin'ny bokin'ny Filipiana toko faharoa andiny faharoa sy fahatelo ambin'ny folo manao hoe maheretra ianareo ka niasa fa izao no momba anareo hoy Jehova tompony maro. Izany teny zany dia manamafy fa izahay dia mivavaka manao hatrany, mivavaka ho anareo hatrany izahay mba hatanjaka amin'ny asa fanompoana samy eto amin'ny fiangonana. Mivavaka koa izay mba hanananao fitorizana hatrany ary indrindra hanananao faharetana mandrakariva satria ilainao tokoa mantsy ireo amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Satria maro ny seza tsy maintsy lalovanao, mety efa lalovanao koa zany lalovanareo, ary mbola lalovanareo noho ny fahavalon'Andriamanitra misakana ny asa tsy vita. Ny tompo anefa dia manome toky manatin'izany amin'ny alalan'ny teny hoe izao no momba anareo. Midiky zany fa hiditra ny sehatra mihitsy izy amin'ny ezaka ataonareo ary amary ny fisasaranareo. Manaraka izany dia tsy izy aloha ilay omba anareo fa Jehova tompony maro. Manambady zany fa tsy to io Andriamanitra io. Andriamanitra mahery izy io ary Andriamanitra mandresy ny fahavalo rehetra. Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Koa izany ny teny fampahirezana avy aminay reto ho anareo mivady, ho anareo mianakavy amin'izao andro lehibe natokany fiangonana ho anatin'ny mitandrina izao. Mankasitraka ny tompo zahay satria manana anao. Tianay miaraka aminao, tianay ianao. Alao dia lazay zany. Izay komity dia mahatsapy izany isan'andro. Mahita ny fitotonao manenjika etsy ary tsy mitsaratra ny mamonjy ireo monjy mety tafavoakan'ny vary. Tsapany zany fa zava-dehibe aminao tokoa. Ka misaotra ny faharetanao izahay. Misaotra koa anao izay maharitra amin'ny komity nalay mety mahafoloa izy ireo izahay reto. Ifonany zany nefa hitanay fa eo ianao manarina anay hatrany rehefa mivilinanana izahay. Ka dia misaotra anao ny amin'izany faharetana izany. Misaotra ny matotiana manohana ny valinao anatin'ny fampolo. Zava-dehibe zany araka rehefa lazain'ny tandrina teny teo. Misaotra anareo ankizy koa. Merci aux enfants de donner un peu de soutien à votre frère parce que sa mission est dure. Et on le sait tous. Zay no hoe rehefa fisaorana Andriamanitra
Ka maky zany dia anaitananao izahay ololeto miarakatena tsy mitompanafy zany na mitandina janot andrena lasana andray tanananao izahay ana fiangonana mankasitraka ary misaotra azy no mifananana anao mitandrina ity tafo ity mampizory ity tafo ity ka diteritsika manaraka zany dia mety ny finoa fantany na fitenenana fa manana hafatra milazaina nasika izy milazaina Sotran'ny filohan'ny fanazana fitenenana dia fifaliana trany no hiara-panatsika raha lasa mivavy eto amin'ny tafitolozy. Sotran'ny tompo mbola afaka mifanatitava sy miaraka miterazy amin'izao fotoana dia miaraka nareo zao ofisora manandriamanitra manandriamanitra ozy ny filohan'ny tafitolozy hoe tianao zay dia za tianao koa mifaritany paster ary le tafirehetra mifaritany izany tianao ka dia teny zarana amintsika dia le teny le teny mitarika ny synode lehibe fa fito amin'ny teny folo teo dia le teny eo amin'ny matotoro fafolo fahavalo zay ratinay dia mitoy ihany amin'ny teny zay mifampinareo teo zay mivaky zao milara tompo sitrano ny marary atsangano ny maty diovo ny boka avoa ny telony efa nahazo mamainkola ianareo koa manomeza mamainkola mety efa voalohany aminao zany paster satria ianao no natsion'andriamanitra sy ny raha manokana mitory ny teniny mitory ny teniny mba hanafaka ireo sakana rehetra mety mbola mipetraka amin'n'ondrony ka tsy mahatateraka ilay fihavanana marina amin'andriamanitra koa dia misaotranao zay paster nanao izany zay taona maro zany ary tsy mbola mitsahatra dia mampahery anao mandrakarivo amin'ny tompo ary izy ane mitarika anareo sy ameanareo sy mivadinao sy ny zanakao sy fianakavinao rehetra fahavononana trano farisia ary indrindrandrindra fitiavana amin'izany asa fanampona tokosa dia mitodika mety efa mitsika tafo am'izany teny zany ho atsika zay efa vita fihavanana marina sy maharitra amin'andriamanitra noho ny fitoriana ataon'ny paster dia fiainatsika manontolo dia fa endriky ny fahasoavana avy amin'andriamanitra mino zay fa zany fahasoavana zany dia vazananareo mamainkoly indrindra amin'ny mpitandrina sy ny vakamanjanana matoky zay mamitafitolozy dia fa manao izany mandrakarifo soratsika an'andriamanitra zany akoatra ny fizarana hoe izany manao amin'ny mpitandrina nefa dia ny zavatra lehibe napetraka ny synode lehibe teo a dia ny filosony FPMA mba matialina ireo mpitandrina rehetra atao amin'ny FPMA araty mpitandrina loany raha ny mpitandrina tolozy fa azika tokoe rahaty amin'ny mpitandrina rehetra atao amin'ny FPMA koa mbola isy fotoana manokana matokan'ny FPMA amin'ny faharoa syfatelo sy efatra volana mars dia raha mandinika ny fomba tokony atao ahafahana manatanteraka izany
asa lehibe perikentozany tena matianina tanaletombepiama fa mino afa amin'izay fotoan'izay sikreto sika tafitolozy miondrotsirareny atao tafitolozy dia atsiaro io tena matio hoe efa nahazo mamaipona ilay koa manomeza mamaipona. Dia tomintsika fahatany ny vaovao dia fanazana tamintsika teo hoe ny fianambiansekolary teo eto maseho tsika zany amin'ny fanamvolana la fantinatsilina kosa dia amin'le formation permanente efa nizarana ny fanadinana fatako efa amin'ny taninanareo eto ny fanadinana fa misaotran'ny tafitolozy sy ny mpiambina ny tolozy vaokan'andriamanitra ny tolozy nanoana tokoa ny fisian'ny formation permanente io fa zava-dehibe nataonareo ary andriamanitra manaka ny fahasoavana marifikianareo amin'izay rehetra vitanareo momba ny fanatanterantsika fahatany amin'ny formation permanente io. Aza matahotra nareo izay tsy nanao le fanadinana amin'ny première session teo efa nianatra nandritry ny taona mbola izy deuxième session amin'ny volana janoary ka dia miomana dia zao naresy nanao première session fa misy ny deuxième session fa ny rehetra ahafahantsika mamitoy ka manokatra indray midingana faharoa deuxième année zany izay manomboka amin'ny volana févroary hatramin'ny fanamtona. Koa dia apetratsika eo amin'Andriamanitra izany fiasan'izany satria zava-dehibe ho an'ny fipiamana manana mpiandraikitra miofana sy voafana mba ahafahantsika manana fijery mitovy manana freana mitovy ahafahantsika manana teraka ny vinany fipiamany ny orientation théologique ny fipiamana tsika dia ny fiangonana manao asa misiona sy zara fiainana bebe. Fotoana fiandrasana ny fampirazana ny fiavinatoso koa dia tsy fantatro na tsy fahita tsika eo amin'ny krismasy dia miraha mantafitolozy fitoam-piomanana feno fanantenana feno fifaliana ao amin'ny tompony ka rehefa tonga ny andro raisantsika ndray atserovatsika ny fampilavana dia fotoana feno fiadanana sy fitiavana fotsiny fotoana izany sovan'Andriamanitra lehilahy. So tsika dia trotro-mavaka n'Andriamanitra izay toanatsika amin'izao alalany mpamizao raha sika karaha dia manasanareo iaratsika. Tompoandriamanitra io rehetra izay mijoro manolona ny seza fiangonanao ilay Andriamanitra manelinely mitrotro-mavaka ny mpitandrina Elisia dia miandry sy ny vadiny ary ny fianakaviany manontolo misaotra anao izay tompony ny nanomezanao azy eo amin'ny fiangonana. Raisinay ary tsapanay no toy ny fanomeza lehibe avy aminao izany satria ianao no nanome, ianao no naniraka, ianao no nanendry, ianao no nametraka, ianao no nisaorana manitsy. Izy ireo no fidinao fony mbola tsy ary akory ny fanorenana izao tontolo izao dia efa tao anatin'ny programme ampiainanao no antony azy ireo mpitany mety amin'ity tafo ity. Ianao tompo no angatahana iantrano anafiery azy ireo amin'izany asa masina izany amin'izany asa makadiry izany koa satria tsy nofo aman-drano idivana fa ny fanaharatsany amin'ny rivotra filazantsara toriana sy ambaro manerana ary isaorana ianao izany isaorana anao ny fanananay fianakaviana mijoro vavolombelony filazantsara ary isaorana ianao ny manana fiangonana zanako maro be velona amin'izany fiangonana izany velon'ny filazantsara ary koa mamelona sy manohana ny mpitory ny filazantsara mankasitatra izay to mankatelony ary ny fiadananao izay mihoatra ny fahalalana olombelona rehetra
no iaro ny fonay iaro ny hevitray iaro ny sainay ao amin'ny Kristy Jesosy ary izany fiadanana zany no anjaka sy anataka ho amin'ireo tokantrano izay nahafoy vola mankarena nahafoy fotoana anoanana izany mpanomponao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Eny pasteur tiana sy ny fadimanjanaka manao ny asa sarotra tokoa anareo fa hoy ny tompo hoe izay manao ny asan'ny tany da manao asa sarotra dia izay no consolation menareo manaraka izany amin'ny anaran'ny fiangonana Ray manontolo no anoloranay fanomezana kely dia izy kanefa fo manolotra ny zava-dehibe. Rehefa miravetsy dia mbola andraina ny mpitandrina menakavy etsy amin'ny etsy fa tsika amin'ny arina zay nampatseny ny fo ao hoe mena chocolat tsika zany bravo mosolo-tsakafo fanao isa-tono. Salam mipetraka sika tsy hoe tena lava fa mivavaka mihitsy aho mba tsy manoboresaka androany ka dia tena Andriamanitra ny rano voalohany entiko makasitraka ny tompo ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ka raha ohatra mety miova kely ny tena satria na dia fanjoy azy ny tantarana izy Paoly amin'ny lafin-javatra betsaka dia misy ihany mahasamihafa azy ary dia izay no entiko mamaky Timoty voalohany toko voalohany ity ary entiko misaotra azy ary aveo entiko koa misaotra anareo. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika izay nampahery ahy fa nataony mahatoky ahy ka mitendreny eo amin'ny fanompoana dia izaho izay mpiteny ratsy jolaim-boto taloha kanefa nahasoavan'ny rampo aho fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy matoka tokony ekena ny fankasitrahana rehetra izay izao tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanotana ary amin'ny zao ataoko fa miteny zany zany fa tena mifarahidiny ny faikany ny kely indrindra ny tsy mety indrindra no samborony tana-pitiavana ary nomeny anjara amin'izao fanompoana tsara tsy hitako zany fahatsara amin'izany fa lazaiko taminareo fa nankarisako aty andafy dia ny andositra tsy anao pastera nefa dia lehibe ny famorampon'Andriamanitra ary zany famorampon'Andriamanitra zany dia zaraina amintsika koa na manahoana ny fiainantsika ao dia tokony tsarontsika fa ny famorampon'Andriamanitra lehibe no izay veritsika no mavesaka ny tombony fiaina ny fitiavan'Andriamanitra lehibe no izay veritsika fa olana mahita mavesatra izay zakaitsika ny herin'Andriamanitra lehibe no izay veritsika fa problème
eo fiainantsika. Nitendreny tamin'izany asa fanompoana zany no tena na dia tsy mendrika azy ary voalaza ny pasteur teo ary voalaza mizaka zany andraikitra zany napitro ka misaotra anareo fa miraisinareo ary mitiavanareo araka ny teny filoha teo angamba tsisy ampandainga ny filoha sanandainga ny filoha misaotra anareo ny fitiavanareo misaotra anareo ny fahamananareo ary dia eto a dia magataka famelana ny amin'izay teny na fihetsika na koa aza mety zavatra natao izay nentina nafotoa ny tao am-ponay dia tsy misy afa-tsy tokana ihany dia ny anompo ny tenin'Andriamanitra ary mampita ny fahamarinan'Andriamanitra essentiel na lazarteo amintsika indraindray izy ireny marary ary naminay azy dia marary satria indraindray nareo fa mitomany manatrehanareo marary ny fonay kanefa zany ny fahamarinan'Andriamanitra tsy azo ampifery ka dia mamelanay mamindrafo aminay raha misy reny indraindray mitoviteny masika be nefa kosa ny fonay akaiky anareo ary ny fitiavan'Andriamanitra mahery anamitra farandrindra za hoe tsy lavateny antsika dia tiako ihany mariteny antsika rehetra kanefa miteny ny akonakoa fa dia tsorona anareo fa izareo a dia mialina jado izy satria mitotototo atseroa ny dada mitotototo atseroa ny vana ay mirairay amin'ny fotoana matery azy misy matery ko anyvelana indraindray reny ny fijenany eo tsy natao riariany zany fa mpahafantarinareo ny realite reo izy egnanaka ny reo fa indraindray izy zany kanefa fitiavanareo zany indraindray reo mandefitra fa fitiavanareo zany ary ny fitiavan'Andriamanitra zany ary zay mba hitodiako amin'izareo tamin'ny formation maly zay pasteur zaro apisaoto pasteur naza mivainao tsara fa Andriamanitra nge tsy nanana afa-tsy zanakanahy anankiray ray aminy zana io zanany lahy tokan'io lafony no ny fitiavanantsika eo izy maly tiany no ny zanany lahy tokana zany sika ary zay nitodiako aminareo eny mianaka zay nataon'i Jesosy tsy afaka manao afa-tsy zay koa na dia eo azy ny fahaterena na dia eo azy ny mety alahelo nareo dia tsarovokosiko fa ny tena fitiavana tsy mandray fa na dia tsy mpitandrina azy nareo dia tena namaso fitandremana nareo na fia mandeha atsy nanaiky ny absence nanaiky na dia ao an-trano azy ohatra mitotsy miraharaha nareo satria misosy hafa zay maneny nao anan'izany misaotra an'Andriamanitra nefa fa fantatro fa ampahafantarina nareo zany ampionona nareo indrindrindrindra ampifanareo tapitra ny teniko misaotra anareo rehetra lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ary zany fitiavan'Andriamanitra zany no toritsika zany no soitsika zany no ambaratsika ary zany ihany no lehibe amin'ny zavatra rehetra zany fitiavan'Andriamanitra zany mbola hitondranyity fiangonana ity ary mbola netrano kiasa ety mpanompo tsy mahasotompo mpanompo tsy mahasoto na ny tokony natao afa-tsy arahita kanefa misaotra an'Andriamanitra fa tahaka ny namana dimerivo tamin'ny mofodimy sy azan-drano no nitarehany ty fiangonana ty koa tsy nana afa-tsy zakely tsisy afa-tsy ny ampitrano ny adalana rehetra fa izy
kanefa no ny fahasoavana dia mitovana teto ny fitaizana dia raha azy ary antsika rehetra ny fampiraisan'ny fanahy atongatsika mbola hiara-masy lazaiko teo tamin'ny komity ozy izy aho hoe tsisy pastera mahavita fiangonana zany fa ny pastera mila mpiara-miasana ary ny fiangonana velona dia ny fiangonana izay iarahan'ny mpitandrina ny tompona andraikariny vahoakan'Andriamanitra miara-misala manatanteraka ny baiko manatanteraka ny vinaka ny tompo nataontsika izany ary nataontsika ary engany Andriamanitra ny fahasoavana ampitombo hatrany an-trano ny fifankatiavana sy ny firaisampo ka atonga ny asan'ny fanahy isely voninahitry'Andriamanitra dia misaotra kolotsaina valiny ny fitiavanareo tsy ainay ny amaliko zao fanempitiavana ataonareo zao f'Andriamanitra mahay manombotra ho anareo avo zato hoe eny mamindra foa amin'ny ara ohatra ka dia paseny filazantsara iteny hoe avo arivo eny ray alina eny ray tapitrisa eny lotain'Andriamanitra takono isika ary engany ny fiangonana tombotra ivelatra trano ary mba isery ho tena fahazavana sy tena fanasana eto amin'ity tanàna ity sika
na dia tateoriana za satria tsy maintsy nanomana fotoana zay rahalahy dia hoe tsara niafatra misaotrediny na le sampana rehetra mitrotram-bavaka tamin'ny alalan'hira ary tena mahery fa dia samy mitombo isika zao ny fanasany tompo izay ampiraisany atsika ao anatin'ny hoe fanjakana hitatsika io lacroix io manambara ny fifandraisana madio mazava eo amin'ny tompo sy fiangonana ary mampiseho ny firaisansika eo amin'ny vovoany eo Jesosy Kristy mampiavaka antsika amiray ary mampiavaka antsika amin'ny sansika ary io lacroix io fiangonana zany iraha hoe n'izao tontolo izao mba hitory ny fitiavan'Andriamanitra izay iainantsika ivelomantsika ary antsika miasa koa zao fanasan'ny tompo zao endrika zany io satria ny tenany Jesosy mihitsy sy ny raha no natolono antsika ho fina sy fisotro mba hatonga antsika ivelona zany hoe fanana izany ka ndeha isika nanomana ny famampanantsika iombona amin'izany ary zay mbola tsy mahatsapy zany dia meteza andrainy tompo meteza todika amin'ny tompo meteza anaiky ny tompo ho tompo sy mpamontsy ataontsika nira votompo dia mangataka ny dekona manakatra ty entiko tompo ray mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy misaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanompo-tena mihitsy anay amin'ny alalan'ny toy dia raha mienjeny ny fiandiananao hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra nao amin'ny tapitra ary arahany fiangonana ny an-danitra sy ty an-tany mideriny alalana mofo ary zay koa ankehitriny tompo dia miaro mananatra ny feona ihany ka mifanajana lehibe midiarana hoe Amen.
masina izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namatiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivoakiny ka hoy izy raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo izao natao voafahatsiarovana na oviana no misy olo mihinana izany ianareo. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa mihinana dia hoy izy misy toamity anareo rehetra fa ity no rano dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko ka na oviana no misy sotry ianareo dia izao no atao voafahatsiarovana fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavaka. Petraka ny fekona. Satsika le kristiana malala dia atsiaro amin'ny Jesosy Kristy izay nisolo atsika sy mitsangana ho fahamarinana ao atsika, solo mato atsika, mitsangana tamin'ny mato ho fahamarinana ao atsika dia fanaty-piavarana natolotr'Andriamanitra atsika izany ka ho isika hiara-misaotra sy mivava. Misaotranao izay Andriamanitra rainay eo ianao ilay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famorapotinao amin'ilay mpanota mahantra dia nomenao zanakao lahy tompony mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay. Rainay an-danitro indreto izay manao hitanatrehanao ny fahatsiarovana, ny fahatongavana zanak'olona, ny fijaliany sy ny fahafatesana, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrak'izay ho anay ka miandry sy mitalao fiverenana izany. Ankehitriny raha eo ahidino ny fanainao masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalana izay fanasana masina izao. Ny fiangonana manontolo miara-mirehina hoe ry Jesosy Kristy tompo izahay izay tonga eto anatrehanao miomona amin'ny latabatra ao masina dia mangataka maro-raisinao aminao ohatra ny sambana amin'ny voalohany ampianary fankaty tahaka ny tiavanao amin'izay ary eo izay hiara-manana ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana. Amen. Ora izanak'olona eny ianao mijaly. Manao antokony efatra eto anoloanany diakona dia mandroso isika mandray mofo manatsofoka izany amin'ny divay ary dia mihinana ny mofo
ataontsika ny rehefa voatondo azoantsika minosolomotra. Thank
aoka ianitsaka isika. Jesosy Kristy tompontsika zay vonoky tamin'ny azo fijaliana ka nitsakana tamin'ny maty, nefa nanomena ry ny teny sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny mampahery arynareo amin'izany ny foana maro ho fiainana izay ho aminareo ny fiatana. Ivavaka isika. Andriamanitra totoa sy mandrakizay eo. Misaotranao zay fa tena sitraka tokoa no namahananay tamin'ireny zava-tsoa ireny dia ny tena Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Ny rano sarobidy ka nampahatoky anay ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary ny fanaovanay ho sampana velona momba ny tena zanakao. Magataka aminao zahay noho ny famindraponao hiazona anay, hitahiry anay amin'izany fiangonana masina izany, ka andehananay mamovo tsara amin'ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay. Fiangonana amaly. Amen. Dia manangona ny kapoaka isika. Dia manao ny hira fideranan'Andriamanitra isika ho dia raiky lalandava 172 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. 172 andininy voalohany sy ny fahatelo. Aorian'izany dia mankapetrakitsika.
aoka ho fisainsainana iandro manalina izany teninao izany tokoa mba mijiry tokoa sy fanilo manazava-dalonay ary mba miteny fiainana tokoa ka hiainana ianao Jesosy satria ianao ilay tenitra. Misaotra anao koa zay tokoa fa nampatsiahy anay ianao ny alehibe ny fitiavana anay, ny fitiavana ny tiavanao anay dia ny nafoizanao